Azo lazaina fa tampona ny daomy. Mbola sahy ziriziry amin'ny heviny ve ny fitondram-panjakana ka tsy hanaiky fifampidiniana na fifampiresahana amin'izao trangan-javatra izay efa mamoehitra eto amin'ny firenena izao. Vao nomaly tamin'ny fanehoan-kevitra tamin'ny tambazotra sosialy rehetra no saika namoatsampina indray ny teo amin'ny fiadidinina ny faritra vakina karatra ka nilaza ny hanao afomanga aorian'ny fanokafana ny GMJ any Antsirabe faritra vakina karatra any. Fa noho ny toa-kevitra nataon'ireo mpaneho hevitra tamin'ny tambazotra sosialy ka nanakina izany ny amin'ny zava-misy izay mbola mampitomany ary zava-misy izay mbola tsy ahitana izay mety ho valiny any Kongo ny amin'ny fisian'ireo rahalatsaka aina nafoy vokatry ny fandrimpahana nataon'ny mpitandro filaminana tamin'ny alatsinainy lasa teo ka mbola tsy mampikatona ny fery ary mbola hitaterana ireo maratra atỳ fanadina dia saika namoatsampina ny faly teo ambonin'ny fahorian'ny hafa ny faritry vakina karatra ka saika ho isika handefa afomanga kanefa ny toa-kevitra rehetra nataon'ny mpaneho hevitra dia nisy ny fiemorana teo anivon'izany faritra izany. Tsy fanaon'ny malagasy manko ny mifaly anatrehan'ny loza sy ny fahoriana izay eo ambohitra. Ankoatr'izay, nomaly ihany nandritry ny filan-kevitry ny minisitra dia ny faritra loatra mangoro no nakany ny fanjakana fanapahan-kevitra nanaisotra ny governora. Noraisina ny didim-panjakana, nanafoana ny didim-panjakana teo aloha nanendry ny governora an'izany faritra loatra mangoro izany. Dia tsy verenina intsony ny adevitra hoe inona hono ny antony nahatonga izany fa fantatry ny rehetra ilay tantara kely izay zary nampiomehy sy nampitokiky ny rehetra kanefa nitondra ny endriky Madagasikara teo amin'ny sehatry ny fiara-miasa eo amina departemanta roa dia i Levilenina sy ny faritra loatra mangoro. Ilay taratasy tamin'ny fiandohan'ny volana Aogositra 2024 nataon'ny filohan'izany departemanta Ille-Vilaine izany izay niara niasa tamin'ity faritra loatra mangoro ity ka voatery nampitsahatra izany noho ny adevitra izay mahakasika indrindra ireo telo miravavy nalefan'izany departemanta izany hamitahiraka eto Madagasikara amin'ity faritra voalazantsika ity. Nabe adevitra izany ary tsy maintsy niezaka ny nanadio ny tenany teo imasony rehetra ny governora amin'ny faritra loatra mangoro ary nijoro niaro izany governora izany mpiara-miasa aminy eo anivon'ny faritra kanefa tsy naharo azy izany manoloana indrindra ny fahafaham-baraka izay azon'ny Madagasikara teo anatrehan'ny sehatra iraisam-pirenena momba izay fihetsika mamoha fady nambaran'ny adevitra novoizina an-gazety sy tamin'ny haino aman-jery sy ny tambazotra sosialy izany. Zava-misy amin'izao fotoana izao dia iarahantsika mahita ihany koa fa nivoaka ny tatitra izay nataon'ny iraka manokana vonina Europeana teto Madagasikara ihany koa mahakasika ny fifidianana ny tranga tamin'ny 2024 sy ny hatrehana ny fifidianana ho avy eo amin'ny 2024. Adevitra roa lehibe no tena nisongadina ao anatin'izany ankoatran'ireo adevitra izay tsy azo tsinotsiniavina ka adevitra voalohany ao anatin'izany ny ametrahana ny cadre ziro itika ny hatrehana ny fifidianana ho avy eo ka tokony hisiana fandaminana vaovao izay azon'ny rehetra antoka hiatrehana ny fifidianana ho avy eo izay tena hametraka fitoniana ho an'ny Madagasikara. Fa adevitra faharoa goavana ny amin'ny nanendrena ny vomeram-pirenena maleo tena misana ny fifidianana eto Madagasikara nanseny sy ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana. Misy fiandaniana sy fitonglanana ny fametrahana ny filohan'izany seny izany sy filohan'ny ACC araka ny tatitra nataon'ny vonina Europeana. Nambaran'izy ireo manko ny rohim-pihavanana akaiky eo amin'ny filohan'ny seny sy ny mpikambana ny governemanta izay vadiny dia ny ministry ny asa-panjakana ny asa ary lalàna sosialy. Nambaran'izy ireo ihany koa ny andraikitry ny filohan'ny ACC izay ministra tamin'ny teteza mita ary olona akaiky ny fitondrana ankehitriny. Tsy hiteraka fitoniana izany ary tsy hiteraka fahamarinana sy fangararana fifidianana ho avy eo izay endrika fiandaniana hita melo izany ka tokony hametrahana adevitra ny amin'ny hanakisahana ny tompona andraikitra ambony ireo.
dikan'izay manokatra ady-hevitra vaovao indray ny eo anivon'ny volon'ny Europeana zay anisan'ny mpamatsy vola voalohany indrindra amin'ny raharaham-pifidianana eto Madagasikara ary niaina sy nahita ny fomba fikirakirana ny fifidianana eto Madagasikara ka manahy ny fifidianana ho avy eo ny amin'izany trangan-javatra rehetra izany. Dikan'izany mbola tsy lamina ny raharaha fa vao mainka hanosika any anatin'ny ady-hevitra isian'ny fifampiresahana izany mba hahazoana izay fandaminana izay araky ny sosikevitra nomeny volon'ny Europeana fa ny esesy teto Madagasikara ka na ny iraka manokana na ny ambasadoro dia samy ny teny izany ny amin'ny mifanatona mifampiresaha. Fa androany nivoaka ny fanambarana zay nataon'ny FFKM rehefa nitantara ny zava-misy eto Madagasikara izy ireo ka notsindriny tao anatin'ny teboka faefatra ny tokony hifanatona ny fitondram-panjakana sy ny hery-velona rehetra eto amin'ny firenena mba hikaroka vahaolana mahomby ho an'ity Madagasikara ity. Tsapan'izy ireo fa sarodalana ny firenena ankehitriny. Tsapan'izy ireo ny tsy fisian'ny fifampatokisana intsony eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra fanjakana ary ny faharavahan'ny rafim-piarahamonina sy ny rafitra zay hifampifehezany rehetra ka hifampatokisana amin'ny sehatra zay ahafahana mizara an'ireo lafim-baovao rehetra sy mitondra fampandrosoana. Tsy tafapetraka izany ary tsy araky ny tokony ho izy ihany koa. Manosika ny sin'izany dinika izany ratsorina dia ny fikaonam-doam-pirenena zany ny anivon'ny FFKM na ny fiangonana kristiana eto Madagasikara. Zay no entintsika ilazana fa tapina ny domy ho an'ny fitondram-panjakana ary tsy manan-jo hiziriziry amin'ny heviny intsony ny fitondram-panjakana satria efa mihoatra amin'ny zavatra tokony hisy ny zavatra iainana ankehitriny ary efa vory avokoa ireo fepetra rehetra entina ilazaina fa tery ny lalana ary toy ny sokina nanany bato ka tapi-dalakale ny fitondrana ankehitriny ka tsisy hevitra intsony akoatra ny miady hevitra na mametra-pialana amin'izao raharaha mafana eto Madagasikara izao. So resahantsika intsony ny orana ara-tsosialy sy ny fitakiana etsero tahakan'izay miseho ohatra ny tany votovorona tahakan'izay miseho androany teny amin'ny oniversité an'Ankatso de mbola manamafy ny faharavaliny ny fifampatokisana sy ny tsy fahatokisana fitondram-panjakana avokoa izany rehetrarehetra izany. Zany zava-misy zany malaza misaotra tompolahy makasitraka tompovavy.